Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Anjara ratsy. Tantara no soratan'ny Ratsaonandroso Jean Flavien. Ireto avy no anome aina ny tantara. Ilaina tantely, rotsy fiavana. Miaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Nalzao ary Fetra Sarobidy. Nandray vosi nandrindra ny lafiny teknika Fanamby Nanatontosa Angolapity. Anjara ratsy. Andro fahatelo. Tena tsy napoziko sahy no tonga tany reny. Zavatra mbola tsy nisy nataoko daholo ny teren'ilay kisola inona mpanaovana. Eny reraka mangojogojoka daholo ny vatako. Kivy no nieritreritra manenjika koa. Na izany aza nefa nataoko reno famonjena ny anjanako. Nitraka sy ny banjina ho avy sisa no azo atao. Efa mba mahatsiaro tena aloha nofo izao dia izay ny tango ny sorona nataoko. Fantatro ange hoe mbola tsy matory anao mitody damosina io. Mitory masonao apozina fa za fanamerida mihitsika. Tena hoe za mihitsy ve mba valy teninao hoe? Fa tokony ho inona e? Mba tsy mahazo avainao tamiko ange hoe maninona ianao tsy niasa androany. Inona moa no lazaiko anao eo? Tsy miandra ny tsy anjarako aka. Fantatro hoe tsy mananjoana tena fitiavam-bady ny lehilahy oatra. Sa mantsy gaga aminaoko. Raha mba fantatro ma tsy mifahoriako amin'izao zavatra ianako izao. Sa ianao ve dia tena mihevitra hoe fahafinaretako mijery anjanako lasonina reto loatra izao? Ka inona nefa nataonao nanoloana an'izany e? Efa hitanao tsinona fa tsy havita ninona hanovany zava-misy mihitsy raha mbola io asanao io. Betsaka aza nefa neny tsy manana asa ohatry ny eo anahy io akory. Teo avoko ve say mba efa eo an-tanako satria hoe tsy mahafa-po ahy. Eno e, tany azo fa sarotra mily. Hainao tsara fa tsy mora mahita vola sy asa ohatry nareo vehivavy ny lehilahy amin'izao fiainana izao. Mba kozy ve za? Tsy afaka hangalatra sy hamaky-trano koa anefa e. Satria izay ihany moa ny lala manitsy raha nova zavatra. Dia mangina ary fefa henoko izay no tianao tenenina e. Dia mba avelao amin'izay ao koa ka nefa reraka sady leobe koa ka. Ina rehefa voateniko ny ao boky rehetra ka. Dia miresaha amin'ny rindrina ao kinona moa izany ny olana e. Ianao ve mihevitra hoe mahafaly ihany mijery anao mivoaka isan-kalina andeha asa io? Nefa na izay asanao aza tsy tena fantatro akory. Tonga eo fotsiny aloha ino tomobily iny maka anao. Efa reraka sy misavoritaka ianao rehefa ateriny ny apitso. Mba hitan'izany ry tanàna te manao fimezana. Dia ataovy ambony moraly fa mivaro tena ny vadinao izany ko. Afaka hanao inona moa izany nefa ho ny tianao e. Mbo meo fitiavana ihany aso hanenenanao izany. Tsy fantatrao tsinony izay avoaka ny apitso. Nena koa mantsy tsy mifametra. Tsy manam-potoana an'izany atolotra. Tsy manam-potoana enona ny ranomasimboainao koa. Ao fa tsy teny intsony e. Ary aleo hitsangana ty hivoaka andrehatra sikarany ivelany any. Dado, fa maninao dado mitomany? Taitra ny zanako. Ie, fa maina bengy ny tendako tady. Aleo fa kako rano ndry vetivety fotsiny tenenana aloha fa maninao dado mitomany? Niasa saina momba ndry akinao fa tsy te hamoy andry dada. Nefa tena efa niaratsy loatra ny fahasalamandry teo izay. Tsy ako nge dada tsy mahafoy any dada mihitsy e. Fa anao salama foana amin'izay za foana. Misaotra ke zanako
Fa raha maty azy izany dia ahoana moa dada? Aza miteny an'izany fa tsy vitako na mieritreritra an'izany asaka. Tiako tampoka be amin'ny dada fotsiny raha samy misy e. Raha ny sanatria misy tokoa izany dia hanaraka hatria dada. Satria tsy manana antony hijanonana atao kotrindriaka izahay e. Tsy manana nizanisa kotrindria. Fa neny ka miadinganareo. Tsy haiko ake. Fa tsy tiany dada tsompy izany izy. Ny olona faharotiako indrindra eto ambonin'ny tany izany hoe aoriana indrisa mazava ho azy. Zako tiany dada foana. Ary aleo aloha alaiko amin'izay ny raha ndrifa mangetaheta be izao ny zanako. Ary ianao ve izany resaka momba mbola fanidina azy mila atao aminy indray e. Ny vola tsy tokony tsy firohana ilaina amin'izany ihany koa. Indrisy ry fiainana. Ozina ve sa anjara ratsy izao iainako izao e. Tolomena tsy fohifohy atsinona ny asam-barinako. Satria vao mba mihatsara kely ny fahasalaman-janako dia so izy aloafana fahafatesany sondra. Mba samy mitady azy izao ihany koa izay sy alay nefa dia lerinina hita sa kosa mbola tafela etiany hatramin'izao. Eto ary ny teninao fa efa tsisy manelingelina intsony sika eto e. Toa ilozanao mitampom-bava mitazona any ivelany ihany fotsiny. Tena marina. Tsy naposiko tonga amin'izao mihitsy ny tena marina e. Tsy naposiko tonga tamin'ny rehetrarehetra ireny mihitsy. Aza safelika ny resaka fa mbola maika hamonjy ny asako koa ary sandy a. Ka tsy tiako hieritreritra ianao hoe azahoako fafinaretana ny fiarahana taminao ohatr'izao ka. Fizanga moa nangataka anao ity a? Sa nieritreritra hizara fafinaretana taminao ihany koa? Tsara izany. Ok. Azoko ny tianao tenenina tamiko fa andao ateriko ianao ary dia vita e. Efa niteneniko anao fotsiny hoe miara-tapitra amin'ny fiarahantsika amin'ny fiasanao amin'ny orinasako. Dia tena sahanao ve manao anao an'izao? Satria saritiavina ianao ka. Efa tsy mahazopa avy amin'ny client araka ny teninao tsony ianao. Miaraka amiko sisa ny andanianao ny alina tokony iasanao. Nefa be lavitra noho ny karama fandrainao no meko anao. Dia mbola ianao indray ve niesika krizy aty amiko aty? Bertrand ila vonjanao indray ange ny antony niantsoko anao fa tsy hoe hametra-pialana akory. Izay ny tena marina. Ohatriny? Tonga tena moka chèque stylo izy. Ary toa niratry ny aterina masonao nahita namoaka ny reto e. Ka tsy naposiko hoe hanao an'izany ianao ilay mifely volanteoko. Efa lazaiko anao hoe tisinday ny antsika ary sandy a. Enao manometratra azoko indahana mandra maraina. Za kosa manolotra soroka metrahanao ranjo rehefa reraka mivezivezy mitady vahaolana. Andray. Ohatriny nalemao tao tadiavinao fa lava be izany e. Indroatra n'ilay nalaiko taminao tamin'ny voalohany iny. Atao maritra kosa e. Tena tsy lasa kosa raha izany ka. Ok ary. Tsy maintsy hoe hampiasa an'izay ananako moa izany ko. Hamahana ny olako. Tsy hitaza-posy ny zanako samborony fahafatesany izany mihitsy kosa aloha za e. Inona ny tianao tenenina amin'ilay hoe hampiasa izay anananao? Azonao izany fahazahodiana ho adaly e. Efa natoronao aho hoe misy zavatra afaka midiko aty amiko. Fa rehefa tsy mety aminao moa ny adivarotra. Aleo fa hitady client hafa. Manandrama manao an'izany ary raha leo miaina ianao e. Razana roa amin'izay no alevo ny vadinao tsy hanino izany. Ny anao sy ny zanakao. Atao izay ataonao fa tsy rarahako e. Fa ny zanako aza irairay nanaovana mena sotra n'izany raha tsy tianao koa ny. Kalma aloha ianao dia avelao ivaravarana io e. Ka trop loatra ny fanararotanao e. Eno a. Ao fa omeko anao io voalo.
jereo avy eo fa tsy nisy bangy reto na 0 aza. Ohatry fa maninona ny sotominao ndraika aza maika aloha ianao misy condition angatahako aminao mantsy. Ina ary le condition zao asavy manatona braoko ny vadinao. Maninona ataonao inona vadiko zano tsy vola kelikely ange io alainareo amiko io noho izany mila antoka tsara ny fanomezana azy. dia omenao azy ao zany le saika sa iandry azy koa. Ny atsasany tia nysoratako ity dia rehefa vita ny resaka dia omeko anao ny ambiny. Ok ary mandeha zany. Mipetraka eo amin'ny seza ariana ohatran'ny mahazatra zany. Tsy tazana mihitsy aho mandinika azy eto amin'ny fitaratra. Fa manjara angaty hivadan'ny tolotra ity ka. Sainga indrisy fa dia lasa saribak'olony ringa lehibe. Raha mba fantatra ela mantsy fa mba hanandranahaka ny anjarako koa ny antony nifindrako ato amin'ity asako ity. Zay ny tambon'ny information omboan'ny lanomeko amin'ny Bertrand. Mba hereza fa manapetrana ny olana lalovanao io azy. Ahoanao ianao? Aza manary toko aho fa manana finoana ny tena voaile tsy tonga dia mampiseho vangy izany tsy karitry hoe meky foana izany endrika eo dia efa hatry ny omaly aho no saika hiteniko. Misaotra Alain, tena miangatra mihitsy ilay fiainana indraindray ka mila mofo nefa mbola mila ny fahavitokako. Tadidio fa mahazo ny isam-baravarana ny olana ohatr'izao ny fiseho amin'ny fotsiny angamba no miovaova. Indraindray nefa mieritreritra mihitsy aho hoe ny fiainana ihany no voahozina ohatran'izao. Eny tsy mametsiny anao aloha satria na zaho koa aza mba efa ny saina matetika an'izany ihany. Marina ny tenao hoe samy manana ny olona rehetra. Izay ny tsy tokony hanampiako trotraka anao amin'izay mahazo anahy. Aiza kosa marina izany ka. Tsy manakana ny asambarana tokony ho anjarako ny fanampiako anao hitrakaka. Raha misy anjara tokony ho ato koa nefa mino fa misy ihany ka. Tsy disty aleo mihitsy tsy manantena loatra indraindray ka. Mahereza madame Sandy dia aza maika mandray fanapahan-kevitra rehefa misy safidy atao alaivo ambony alaivo ambany foana aloha. Malagasy FM manan'olotra ho anao teo anjara ratsy. Tantara nosoratan'ny Ratsaonandroso Jean Flavien. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Ilaina tantely rotsy fiavana niaraka tamin'ny fahendrena raha herinambinina Nalzao ary Fetra Sarobidy. Nandray voasy nandrindra lafiny teknika fanamby nanatontosa angolapity anjara ratsy mbola hitoy.